Mahafantranao zao ilay tantara nosoratan'ny Randrianarivelo Marcelin, tantarandray miseho nampitondray ny lohateny hoe fanapahan-kevitra farany. Ho velominy Ary, Arsène, Arliva, Patrice ary Régis. Tovorazana mamonjy no nikatiny sehatra teknika, Vero David Rasomanana no nanadotosy. Mbola tsy nahita ihany na nininako ihany nandao ny tanàna tany ambanivohitra tsy tady asa no antondriko nefa ventsiventsy eto Antananarivo fotsiny ty tranombarotra na orinasa firy zay nefa nanaovako fangatahana tsy nisy nandray ihany soa fa tsy nirahana ndraiky mba hipetrahana Antananarivo mampiatrano nandritran'izay 3 volana fa angamba dia tapidalaka le toy ny sokona nanany bato raha tsy misy an'izany tsaba kokoa aloha tatoato fa ohatry ny efa leo azany zareo no ny fahasarotan'ny fiainana sy hoe za ohatry ny velompotsiny eo aminy io e za nefa tsy hitako be ihany zay fomba hazombola sahala amin'ny olona rehetra. Ahoana letsy Christian marina manahoana letsy inona vaovao hatramin'izay elatsiny eo an'izay aloha e vaovao letsy tsy dia misy fa zao bady lahy zao mety misy ny fiainanareo zany raha zao bikabika lahy zao mety ahoana koa ary zany lazainareo vaono aly ty aizy lahy miasa e miasa amina orinasa raha izay letsy orinasa fanaova-javony izy io ary inona zao nataony lary Christian sambatra letsy alako letsy hatrano zao kodina fotsiny rano tanàna kiaroko asa traizatraiza fa tsy mety mahita e velateny ngalo efa manambady ny asa za letsy tsy hitako vady avy tany tanàna dia mba niakatra taty fa dia zao ventsiventsy fotsiny zao sisy ay tsy misy apoka mbola mipetraka any amin'ny dadatoanay azo fa mbola tsy mahaleo tena za raha za misy an'zareo mampiatrano ao kanefa efo lava letsy efa sarotra ny fiainana kanefa lahy mihina-potsiny maro hoe somba misy asa letsy ano any mariny raha mba mahita raha dia mba hampandreniso letsy omeko an'lany misy ahy dia teneno raha ohatra hoe misy asa ninona letsy afa-tsy mangalatra ihany na mamono olona fa tena efa mafy ty mampalahelo akoa aloha lesy mahanzo alahy ty tsika selahy koa moa tampotampoka ny eonatsika selahy kanefa zao tokoa e raha vonony lahy dia misy asa saza ho any lahy sy zao bikabika any lahy zao any amin'ny orinasanay za velo ty nefa alohan'izany anontany an'le lehibe ako aloha raha ohatra hoe afaka andray any lahy izy na tsy tena ataovy letsy zay mety ataovy misy letsy zay mety dia misaotra melo letsy amin'ny fikarakarana fa tena mananamana manana ny lahy dia roviana nefa no afaka mandre valy teny avy amin'ny lahy afaka 2 andro eo fa misy asa maika tsy maintsy ataonay tsy hoatsy ka tsy aloha eto ihany fotoanantsika amin'ny 2 raha afaka pitso ay zay dia aza donono io fotoana io fa raha tsy mifankahita amin'io tsika selahy dia mety tsy mifankahita intsony dia mba karakara ho any letsy fa hita ihany zay atao any lahy rehefa matahita letsy dia misaotra melo letsy tsy misy saorana letsy zany zay raha aloha fa aleo aloha mba hikisaka kelika eny ary ohatra ny tsy tonga le olona ny fanao fotoana tamiko androany okey letsy eny ary aloha letsy tena efa fivakadany zay ny ndrasako andrivo fa mbola tsy tonga ihany ny etana mafy marina mitady asaka tsy maintsy miandra zany ko ataona moa inkio sy ny etala fa tamika ahoana letsy tena miala tsiny letsy raha izao vao tonga fa nisy zavatra tena nanahirana azy ay tany misy tsiny letsy fa noveriko fa tsy ho avotsiny la dia nanahoana inona aloha vaovao betsaka ny vaovao ka miankina amin'lahy ihany io miankina amiko lazoangina letsy ka ahoana aloha
vononanao an'le asa ve lasa ahoana ohatra efa ilangialy tsy mivoniny vonona tsara ka inona aloha le asa mba tsara ho fantatra iny aloha zavatra rehetrako zao ary mety tsy ampoziny langa am'le izy ka iano tsara fa ho tantaraiko an'lahy tantara olo itsy de zany le sy fandehan-javatra ka anjaran'ny lahy no mieritreritra fa raha izaho aloha ny eo amin'ny toeran'ny lahy hoe efa misy any zany problema mahazo an'ny lahy rehetra zany de tonga de tairiko am'izany ka rehefa zavatra efa tonga de vonony zanyko tena tsy nahapositro letsy ay ve ohatran'izany ny asany lazainy lahy fa hoana tena dada ndray mihitsy tsy mazoto indray zany lahy de asan'zy ho lasi-pahamono olona ve le tsy ny asa mpalaovolahy rehefa kandra lety de kandra tsy tapakevitra ianao an'izany aletsy aleoko mihitsy mijanona ho mahantra mandrakizay tsy zay hoe ianao an'izany asa seny lahy ataoko zany mieritreretra ihany aloha ro so de anenena ny lahy zany vavan'ny lahy sy ny fanapaha-kevitra lahy daladala zany sy eritreretiny zany sady tsisy anenenany za koa angely ty to any lahy zao ihany ohatrany lahy nazo any lahy zao ihany tamin'ny voalohany de tsy nanatsafidy de voaterina na ho an'io asa io ary tamin'ny voalohany lazaiko any lahy fa nkavivisy somary kanosanosa ihany fa tateorina zatra ihany zany mamaky trano zany de efa tena kilalaonay mihitsy rilery eny fa na de hoe mamono olona aza ohatrany mamono akoho ankehitriny miasa ndray mandeha monjy lahy de efa tena baibla be fa le tonik'io le tsy ohatran'ny olona miana any zany dia mitapitsisa ny anjarako raha kely indrindra amin'izany dia izao le tsy ny fanapahan-kevitro farany inona miala tsiny aloha fa tsy afaka ny anao an'izany asan'zy olona anylahy zany na dia hoe tsy ahita asa mandra-pahafatiko azy dia tonga aleo koa azy le tsy miverany ambanivohitra tsy zay anao an'izany eny misaotra ny lahy aloha na dia zany azy dia zay zany ndretsy fa efa nataoko daholo zay azo natao amonjena ny lahy kanefa lahy ny tonga amin'ilay fitenenana hoe hory ampiana ohatra ny vehivavy ka tsy hitako fa afaka didy amin'ny fatana fa nandoroko taitsy ny rehatra fa zao letsy raha miova hevitra lahy dia ny adresy mibandy eny zay lesy fa aloha andeha gozy ary ino fa mandeha tsara ny fanazaran-tenanareo inspecteur tsy nataoko ampanjavatra io commissaire ka tena mirongatra be mantsy ny asanjolahy zao avelao ho avo jerentsika dia araka ny vaovao farany voaraiky tamin'ny pitsikolontsika mantsy dia mety hanafika tranombarotra malaza raha eto andrenivohitra indray le andianjolahy tariandry andianjolahy le hoe raha tokamaso iza tsara hoe raha tokamaso raha tokamaso ka androany alina aza onne zany izy no amely ay oka loara fa ho avy aho fa aza matahotra anao commissaire atsika reo fa dia efa homany daholo zany ny fitaovana rehetra sy ny vatandehilahy efa voatokana amin'ny ady sarotra tahaka anytony dia aza melana mihitsy raha tsy azo fa efa elan'ny toratoroany raha tokamaso ka tsy maintsy mba mahavomasonangatra amin'izay voaray zay commissaire fa ataoko malala ny anarantsika reo ary efa leo mboanana maly zay ka tsy tia zava-boribory intsony fa tadidinao ve aloha le fanafiana farany iny le vola folo tapitrisa aloha azondralahy tamin'le tranombarotra tranona mpanakarena iny dia nisy an'le vehivavy anankiray voatifitra iny fa mba so ihany fa tsy maty ka le izy efa tena abina mihitsy ka tena hafa baraka mihitsy tsika polisy amin'ny fijalian'ny mponina tahaka anytony raha vao tsy hitantsika marina ka izaho mihitsy ny commissaire nihetsiketsehako mafy toy izao e manaitry ny ampoboko mako lesy ka aleo laza amindralahy dia ianao indray no miaraka amin'zareo zay miandry melohan'ny tanàna eny ary nanahoana mifandeha tao inspecteur sao dia mbola nisy vaovao taorinany nandehanako fa za mantsy le ohatrany tsy netinety iny dia no dia aloha indrisy commissaire efa tamin'ny fito maraina angamizay no vao niala tao fa tsy nisy nanaviko izany ohatra ohatra ny fa fantatra ry zalahy hoe misy miandry angamba ry zareo dia tsy hita
Ary le olana ina hoe olon-dratsy ara tsizy ako tsy jolahako resy fa olo marina rehefa nataony ny famakafakana ambavany sy ny fizavana ny taratasy momba azy. Araka ny hevitro manokana de tena atao amintsika ato mihitsy misy mifandray telo marina maintsy zay commissaire. Aizako ho fantany daholo ve ny zavatra ho ataontsika sy kasainao atao. Tena tsy matiky lolo mihitsy. Manana finoana commissaire fa tsy maintsy hody vety ny rano natsakay na tsy hoatsy ary tsy maintsy ho ampelantanantsika raha tokamaso sy ny tariny. Volany nafatesany tatato mba hatampoka koa tena tsy nampoizina mihitsy fa ny tena loza dia tia manjoko ahy lazain'le raha matovadiny fa nangalariko ny peratra volaminany tena metraka fitoriana tany amin'ny fokotany izy faharoa koa moa sady mahasika loza tany ka tsy mahagaga raha ohatra ka hoe tsy fanimbany toetra ohatran'izay zao re olona ka mitazona any fokotany ny karapanondro fa tsy maintsy voaverika io ny vidin'le peratra raha tsy izany dia mikatra sady tsy omena ny karapanondroko dia zao mivenjivenjy zao mitovy amin'ny jiolahy fa tsy manakaratra za raha teo angamba efa ela ny tinondroahana fa raha vo maty dadato dia io namorona ny atsangatsy amin'ny manorana io ka dia iza zao ahitako amin'ny volabe amin'izay zay fa hoe raha itso ny vidiny iny fa hoe mahavesatra be le peratra dia aiza no ahitako an'izany volabe raha etsy zany zany efa ty tsy miasa mba mibatabata entaneny ihany afa sy inona moa ny vitan'izany roviana voango rahitsy dia matolitsena mihitsy sisy tiny ny farako olo teny Christian ahoana tia manahoana letsy riva ka ahoana e ahoana ihany ty fanapaha-kevitra lahy ty mikandrangely ty misy foana e fa angaly etsy tsy loza tena mafy letsy mahazo ahy maninona indray lahy mila vola letsy tena mila vola maika mihitsy mbola mitonga letsy ny fahoriako e rena nge lahy nomena asa mianahana fotsiny e io indray lahy menomenino indraiko ka tsy lahy ihany vely ty ny laza hoe aleo ny lahy mandrakizay toy izay anao ny kandrako aza maninjydresy letsy tena mila vola mba ataovy letsy zay mety tsy manana letsy zany ve letsy lahany mba namana tsy manana nefa zange tena nijanonao namany lahy na dia tsy nylazako ny momba ny latany amin'ny polisy ihany aza ve letsy tsy atsapany lahany zany zay aloha e ohatrina nefa aloha no ilainy lahy roa alina sy raha itsy letsy fa taony lahy inona daholo le ty zany dia ahoana ny amerenany lahy mivolako averiko letsy ny volany lahy fa za matahotra averiny lahy hoany zao letsy maty le tatatoako nipetrahako dia nendrikendrehan'le vadikely mifanangalariko ny peratra volaminany dia tsy maintsy alohako ny vidiny fa raha tsy sanao dia apakariny raharaha ny karapanondriko zao voatanany fokotany no ny zavatra tsy nataoko tsy maintsy voalohako letsy ny volany lahy mariny zao ary raha ivolana ny fepotona omeko any lahy merenany lahy ny volako fa raha dily io fotoana io dia mifampitaditsika se lahy aza matahotra lahy afaka raha ivolana dia zao amin'ny efatra ny fotoanantsika eto ihany sa hoana kozy ary dia tataza raha aloha zay lazainy rehefa mifidysikary izy fa tena hitako tezitra misy ny tarara vao nylazako fa hoe tsy manana ny androna ny volany aho fa mba mangataka fepotona lavalava ka tsy mahita ary akanao inony andao-danitra ny tany mena ve irehatra mba efa nanao maso mipitrapitra ihany aloha fa asy eo lazain'le re za aloha letsy miala tsy ny amin'ny fihavanana mba tsy manaiky an'izao tsy fanomezany lahy ny volako zao kosa ka zao ny fantatro fa mety
mba ahafahany lamamerina ny vola mibandy aingana dia miaraka mivava ihany koa dia tsy maintsy miditra amin'ny fikambanan-jolahy misy ala za kosa aloha lery tsy hanome alany volako mamaim-pona zay koa ngely tia lery mbola nijaly vao nahazo an'iny sady zao koa kalitsy mila olona tokoa zay amin'izao fotoana izao sady tovolahy matanjaka sady mahay miady tahaka ny lany tena ilainay kalitsy zany hoe mila fiofanana kely fotsiny lahy dia ho lasa jiolahy kinga sady kalaza lahy ka hoana ny fanapaha-kevitra lahy vonina sa tsy vonina ka raha tsy manaiky dia ahoana dia ohatriny akoho zany lako inona ry ny any ambany rango lahy le tsy ny miandry any lahy dia inona moa zany fa tsy manatsafidy aka dia ahoana le tsy fa dia manaiky azy zany tena hoe lasaka Katerina amin'ny fiainako mandroso maty ray be mihemitra maty reny be kanefa aloha aoka hazava ny resaka fa raha voalohako ny volany lahy dia hiala amin'ny fikambana ny lisany io zay adiny lahy indray aloha le ry rehefa aveo dia anylahy zany misy tokony hidirako tsony amin'izany kanefa mino aho fa ho tamany lahy rehefa zatra mandray saosy be sa hoana fa nolazaiko anylahy ihany koa nge fa manao mission indray mandeha fotsiny dia efa ohatrinona zao ny saosy azo ry lery zavatra azo avy amin'ny plodoka lety zany ka mivoaka amin'ny makarakara alahelin'olona ve le tsy nivelomana efa nahazoko le ty mbola miavinavina sy miseo amin'ilay be vava ihany zany koa no hoe mahavoan'ny tony olona diso endro loatra toniko mbola aiza zao no azo anylahy ty nefany tafiditra ao amin'ny velam-pandrika lahy zao raha kria arako aza nisy ny problema anylahy nahafahako nanjono anylahy aiza ndray aho no ahita-bandry be ozatra be oatra nylahy zao fa mba tsy manabitana amin'ny asa fotsiny izy azy ihany zany ny fikambanana azo an'lery ary inona ohatry mamiramirana ny latampoka teo sa faly amin'ny fahavoazako lahy tsy zany letsy fa nisy zavatra nahafaly ahy tokoa ohatra nisy zavatra nahafaly ahy tonga tampoka tato an-tsaiko tato sady za koa aloha tsy sanatry to ranony koa baka tonga namana vao mavomavo ive zany ary andao amin'izay ary lahy mpalalako ny lehibe anay ka tadina raha toka-maso no anarany mampome koa lisy zany anarana hoe raha toka-maso zany fa ahoana aloha nahatonga an'izay anarana zany tantara lava be zany fa zao ndray andro zay raha nanafika trano anankiray zay dia raikitra ny fanjevona taminay sy ny fokon'olona dia voatoraka vatokolony sy vato be anankiray zay no vao masony medaly fanina mihitsy izy tamin'izay ka nataoko ambabena ary dia nahiditra aingina tao anaty daba ratsy zany ngamba dia tratra-mbody ombo teo mihitsy zay nanomboka teo dia natokisan'le ry tanteraka mihitsy ary dia nataony mpanolotsainy zany hoe kadady kadady ahoany kadady no tena anarany fa anaram-bositra ny hoe raha toka-maso no no maso ny tokana sisa efa nanomboka fantatry ny olona ihany io anarany io eny fa na dia mipolisy aza ka ndao raha fa alina ny andro titsika nefa efa hoadiny ronga am'izay ny elana tany andrenivohitra fa tsy lalana makany Tomasina koa ry nalentsika iny dia nivily indray tsika sa tena makany Tomasina mihitsy iny ka fa misy an'iny lalana miolaka miakavy iny dia mandeha lala tany amin'izay marafa tonga aty amin'ny tompo sady efa tonga raha teo kosika tena tsy napositry misy tanàna be ohatra n'izao lay tsy tena aty ala aty zany aty zany ny toby firenry zalahy hitako angena dia mpitandro amin'ny filaminana aza sahirana mihitsy eo amin'ny fisamborana an'ireo andianjolahy reo ka tonga eto amin'ny tompontsika tompontsika rakria ka hoetiko avetrany any amin'ny deba be lahy mba amin'izay mba misy ny présentation nefa mbola tsy tonga angamby izany fa misy
ohatra misy asa nataonydra lahy mantsy any andreny vohatra. Rano marina nefa tokony efa ho tonga ihany fa mety misy zavatra nanjo azy angamba letsy any. Tsy zany fa zao mizara anankiroa mantsy zay eto. Ka rehefa tsy afaka ny andihan'ny tarihan'ny ratokamaso dia za indray no mandeha. Zany eo ihany fa mipetrapetraro lesy aloha lahy. Iny ny seza dia mipetrapetraro. Oday, andraso vetivety lesy aloha. Allô? Rivo ty ka? Ay ve be mavo e. Inona le tsy mivavao Vao sambotry zalahy hoe ny deba. De inona zao ny tena maika? Ahoana hoe ty? Za ndray hoe nosefy vonjo maika. Tongava aloha nareo aty ka. Tongava aty de miresaka sika. Zay mandreraka mihitsy kory zalaka. Tena ny antso ateo lesy ny mpitsikilonay ny antso ateo izy raha krifa voasambotra ny debanay ohatra ny debantsika moa zany ka mandra-pivoakana zany de za ndray aloha ny solo azy. Leo ary aloha ilaza midralahy rehetra hoe za ny debe fa mbola samy any amin'ny trano dolo mantsy ry zalahy. Zay aloha fa mipetrapetra lahy. De mba menanao eo zany lahy rehefa avy eo indrindra rehefa mivory eo. De tonga very aloha dia anaiky very zareo hoe elano io solon'ny deba aloha. Io ndray le tsy de efa misy lalàna nay mify anatiny de manaraka fotsiny zalahy. Io ngamba tsy blème ka alohan'ny ampisehoana ny lahy amin'ny vahoaka aloha de zao lahy moa mba mahay an'io resaka ady io sa tsy hoe mahay manao ahoana le tsy fa mba mahay ve lasa tsy mahay mahay ay kely ny fahaizana taratasy koa angamba ny tena tsy nalasa lavitra tamin'ny jiko. Tsy de blème loatra indray raha izany fa lasa fotsiny mantsy ny eritreritro hoe fa manamafy ny fahaizany zalahy miady zany lahy. Eny hitako amin'izao gabaret any lahy zao mantsy fa tena nanao azy mihitsy lahy ty ka ahoana raikitra mba fa ho hita eo zany. Tapabolana zao nahatongavako teto amin'ity toby ty kanefa hatramin'izao mbola tsy milamina ny saiko na dia eo am-pelantanako aza ny vola be manitsika foana ny eritseritro velona amin'ny fahorian'ny olona sy ny alahelon'ny olona sendra ny tsy fidiny ka atao any za ndray aloha dia tsy hijanona eto mandrakizay rehefa mahahoangona vola bebe dia tsoka fa tsy ho afaka hiala moramora fotsiny amin'izao angamba taony zareo aza lampo fa hoe vadika tamin'ny fanike tsoka ihany no ady ao zara aza tamin'ny opération rehetra natao hatramin'izay nahatongavako mbola tsy nisy olona matin-dralahy fa dia ny fanana aloha dia ataon-dralahy najify. Tena lasa lavitra mihitsy zany sainareo zany rakria dia tsy mba renareo kory ve hoe misy mandona ny varavarana dia arabaina le tsy ry Christian rabaina fa nizotra tsakany sy andava ny fanafiana natao maly. Tena hita mihitsy fa nisongadiny ny mission iny fa misy anylana nampy tamin'ny fiomanana vola 90 tapitrisa zao no voarobatsika tamin'le mpivarotra lehibe andeha anatitra n'le volana any amin'ny banky. Saika raha ihany aloha le izy raha tsy voatifitry le sipa anankiray ngamba na neno hatramin'ny anjo mara fa zao hoe tsy mety reny ataonareo reny Christian. Manino? Ohatra ny anana fotony zany nareo fa tsy tonga dia nitifitra dia ahoana? Efa milaza milao fa tsy mitsitsitsy mihitsy rehefa sendra toe-javatra ohatran'ireny fa avetrany dia tonga dia betara rehefa tiana ombo ny fika be.
Ary inona koa moa ty malasa saina ny lahy ty tahaka zao e. Tsy azoazo ny lahy nga ny fiainana eto amin'ny tompo sa nikandra omeko any lahy no ohatrany kely loatra sa inona ny tena blème any lahy ty? Tsy zany le tsy fa mbola tsy de zatra loatra n'izao fiainam-baovao zao a. Ka tonga de gosy io ary de tena blème any lahy. Za moa fantatra lava tsy de makasitraka n'ity asa omeny lahy ty kanefa tireniny zava-misy de manao tsy fidiny. Ny lahy kosa aloha de zany foana e. Fa zao ny lazaiko any lahy. Aza lefa lavitra lesy ny saina. Mbola tsy andeha. Ny saosy miditra jerena fa de aza mandefa fisainana lalina loatra e lahy. Dady dio fa tsy misy manome fotsiny any lange io e. Indrindra hoe rehefa tsy mana any lahy. Izany de tsy maintsy mitsikaraka letsy lahy, tsy maintsy mitsikaraka rery. Androngo anasa letsy ny fiainana ka samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. De tsikilokilo nangamena vava letsy ka samy tsikilo ny lalako mbany a. Jereo fotsiny ange reny nahazo an'ny dadatoa lahy reny e. Ilanga nisy niatra korika. Zao mba gosiko any lahy. Aza kivy lahy fa asa toy ny asa rehetrarehetra ihany io ataotsika io. Sa malotoko. Tsy misy ny asa ratsy zany letsy fa ny sain'ny lahy fotsiny no amboarina ary ny sain'ny olona ny ratsy. Ka raha teo faly lahy de ho vaita teraka ny toe-tsain'ny lahy. Ary aza dehibe eritreretra ohatran'io moa letsy a. Tsy hitako tsony zay eritreretin'ny lahy am'zany. Zao a ny fiainana manja. Sahoana? Fa izao aloha nanatonako any lahy. Araka ny voalaza mipitsikilo de misy kandra vaovao ataotsika raha-pitso. Inona indray? Zany hoe misy joba kely anankiray zay e. Mpanan-karena tokoa aloha mibainina sy bovy mipetraka eny Ambohitsiambara. Zany hoe somary lavidavitra aloha ny toerana misy atsika e. Ka maty tamina lozam-piarakodiny ny bainina sy bovy ny job io. Izy koa aloha sy mpavavy tokana letsy a. Lasaka amboto tampoka noho io tena aksida nahazo azy io. Sady nandova be tokoa raha sipa satria manana orinasa maromaro ao an-drenivohitra ny bainina sy boviny. Zany? Ka noho izany araka ny famazatra antsika de atao indray zany ny anjonona io sipa io. Jonona ahoana? Ka zay bandy kinga sy tsara tarehy sy tsara bika no mandeha manao ny mission io. Ka Itony mbola tsy salama. De ahoana? Ka rehefa nandinika sy namakafaka de ela zany no solon-toerana ny Tony. Za? Ela. Mino aho fa raha vao mahita ny lahy le sipa de ho tara avy hatrany. Satria ela nge sady mba bogosy ihany le ty e. Miaraka amin'ny katany lahy tena milay sy lafo be tena tonga de mora nangany raha. Fa ahoana aloha ny tena clé am'izany so tsy haiko. Tsotra letsy ny ady eo a. Isaky ny amin'ny 7 maraina io sipa io a de mandala amin'ny toerana mangingina anankiray zay. Azony lahy? De mivonina tsara e lahy zany. Sady balita sy ndrema dralahy raha teo ihany koa moa no manao ny opération fa ela hainy lahy ihany fa mpanavotra mibany ty namany e. De mba lasa namana io. De ny afarany moa mba hanamora ny fidirantsika any an-trano sy ny sisa lesy efa fantatra lahy ihany toyany a. Zay ny ambangivanginy fa araso rehefa avy eo. Rehefa avy eo balita sy ndrema de ho aza vaiko amin'ny Tsipria ny tokony atao rehetra. Manjary miverimberina loatra ny resaka. Zay fa tonga avy ny broko afaka 10 minitra fa hiantso an'izy roa lahy. Ndray ary chef be ô. Sady nandevenana ny dada sy neny de tapabolana sady koa na irery a. Zay le loza mitokana azy vitsy a. Tsy apozina tokoa ny fiainana. Fa toiziko foana aloha ny fiainako e. Zao a mandeha tongotra isan'andro rehefa metsiny. De ade automobile lava kosa nefa ve. Fa ny zavatra mampiasa ny saiko de diserge vofom-batoko. Efa 3 volana zay ny tsy fakaitanay sady reko sisondresaka fa to efa misy sipa hafa hono miaraka aminy. Ary ohatran'ny hoe atao tsoela koa mariazy ny zareo.
tena tsy napoziko serge mihitsy nyvadika tahaka izao ka tena tsy lamboto tsy vanina amin'izao vanim-potoana mahaory azy ao mihitsy ny tena tsy nahitako azy tsony na zany na tsy zany tsy maintsy mitraka tsy kivy aho fa mitony fiainana Andriamanitra tena lasa lejolamo poketrako ma vonjera olona mpangalatra vonjeo hoe mpanendaka ay zany reny alolovako azy mba tsara fanahy le olona fa lasa nanendika iny kosa fa tratraniko tratra le nitondra ampokerako ary toa miada ry zareo zany aza hitako kanaovandreo angarediny io ary mahay miady kosa le izy efa nitsoka daholo izy roa lahy ay tena azo ny poketrako marina ity mipoketranao mademoiselle fa azoko any mbola tsisy azo ny tao anatiny ka raha tsy hoe latsaka anga tena misaotra anao indrindra rehefa raha tsy nisy anao angamba dia efa nafondra mipoketra tsy misy saorana na iza angamba teo amin'ny toerako tsy maintsy nanao an'izay fitsika izay tolo ka loatra zao ve ianao tovovavy sady tavo ny volony dia avela ho viravirainy zio lasa amin'ireny ieza ndray ty sady tavo ny volony ty hita kosa tsy maintsy misaotra anao mihitsy ramose aiza kosa ny dia hoe ramose i kristiaino anarako ratsina hoe rakry zandray sabinina dia faly mahalala ny sabinina ary hono aloha atao hoe ramatokely aloha sa ramatobe i ramatokely fa ianao koa dia efa mampime eo ramatokely ka zao hoe mafana be ny andro sady mariky misoraka anao dia tsy aleo fa isika miara-misotro ramboankazo itsy ampitetsy tsy maninona ka miankina aminao ihany sady zako ke tsy dia maiky ndao are hatramin'izao aloha dia mandeha tsaka ny sy-andavany mihitsy ny raharaha asa zay zay resaka ny fanaovany zareo fa hitako mifanaraka eny erery zareo mandritra n'izay fotoana zaiko dia efa elaela ihany izay fotoana lava ny sotroana zio teto izay sady tao mitatra sakafo mihitsy ane izy zany dia ireo aloha henona ny toy ny tantara rehefa avy eo ka tena voaraka amin'ny espriany kosa aloha ny planiny sady ohatra mifanaraka ho azy ny tadiny dokanganay ngamba mbola tsirana loatra nitoriko tiavana aminy ka matahotra sao dia ho lavo ny fangatahako ka maty odolo ny clé tetika rehetra tsy azo toreko masaka ohatra ny voalobojaza matsy ny fitiavana valy eo andeha tsy kelikely kanefa ahoana indray ny fotoana eonana aminy amin'ny manaraka raha ohatra ka tsy laza amin'ny ataoko koa ohatra mibandoka ny osako zazanjo mariny ohatra ny adinidiniko ny fahoriana ny tona tamiko sy ny tsy maheo any serge no mifiresahana tamin'ity kristian ty ohatra ny satroko foana ny araka iresaka ahoana reny fomba ataoko itoizan'ny fifandraisanay izy koa ohatra ny sarokenatra hitako ny hevitra fa hono ary kristian zay sabinina aizany ianao no miasa raha tsy mahadiso zany hoe efa miasa ihany fa mbola tsy nahafa-po loatra ny asako zany eo amin'ny karama dia mbola mitady metimety kokoa itona antsona hoe agent de sécurité tony no ataoko amina orinasa ray any andrenivohitra ka raha izany maninona raha miasany amiko ianao asany aminao
Zany hoe manana olona manampy ihany aho ohatrany fa tsy dia atokisako loatra. Zany Sady mba mila bandy mahay miady ohatranao koa ny iaro ahy. Io fa izy ndray mampiditresaka arlerie. Raha ny aso aminao aloha tsy mampaninina mihitsy raha fanaraka sika. Na dia zao ankehitriny zao tsy maninina fa tsy azoko fangainao mipetradriry lazainao iaro anao. Ay tokoa moa mbola tsy nitantaraiko anao momba. Zao re ny fiainako e. Afarako zany dia mipetraka ato amin'ny Sabina. Mahafinaritra kosa aloha ilay trano sady mahatamana. Mahatamana sady malalaka ny tsara ambina satria ny tamboho avo be. Ny regam-pianatra tanàna masika raha teo koa. Misy anankitelo be zao. Aiza indray ianao ahita ohatran'izao. Zao aho zany mba hoe mikaraha mara-talàna, ny saiko milamina. Mba hoe mihinana tsemboako fa tsy nalahelo ny sasany. Na dia ny mission Andrivo aza ahita ohatr'izao. Tena nampian'Andriamanitra ka. Tsy araka amin'ireny bandy ireny intsony mihitsy. Sabina indray sady tsara tareny, tsara fanahy. Tonga dia mampahapofo mihitsy ka. Ary matetika ary izy no tsy hery malefaka fa zaho ohatra mbola misalasala ny famporahana ny fitiavako aminy. Miandro fotoana ve ny zava-rehetra sa zaho mihitsy ohatra ny tena kanosa lahy. Zaho kosa angamba ny kanosa ka. Sady ohatra ny sarotra amin'ny lahy ihany ra kristiany tory fitiavana amina zanaka mpanankareny zany. Kanefa araka ny fahitako azy dia mety efa anjarako ny araka aminy. Satria izy mihitsy aza ngeno ny sisika ny ampifanatona anay bebe kokoa tamin'ny sotomany hiasa tato aminy. Fa ny mahalasa ny saiko dia zao. Anio amin'ny sasakalana zao ny fotoanako amin'ny rivo amin'ny fanafiana ny tanàna. Inona ary no ataoko? Dia ho sahako ve nivadika amin'ny fahatokisan'ny Sabina? Izy anefa efa hitako fa miraikim-po amiko tsikelikely mihitsy. Raha moa ny vavahady hidirany zareo aho dia tsy hanam-piovana intsony fa dia hijanona ho tsy olona mandra-pahafatiko. Tsy anaiky an'izany ahy. Tsy anaiky niara hiasa amin'ny zalahy intsony aho fa zarako aza misy an'izao toe-javatra anararotana ialana amin'ny fikambanan'jolahy. CFB marina. CFB amin'inona? Manahoana inona vaovao? Tsy tokony elahy zao ny antso a CFB zany rilerie. Me tsara velatsy fotsiny. Ary maninona moa elahy no nivadika amin'ny fanekina? Vadika hoana e? Tadidio fa tsy toy elahy zao mihitsy elahy. Raha tsy zaka amin'ny tandrema kely a. Ary aza zany no atao toy ny tao-boanjo ka nahitana indray no ifikifika. Tsy azoko mihitsy ngely tsy ny laola zainy. Ary ahoana aloha tsy mivahala ny vavady nefa zay ne ny andro tetỳ ivelany alina. Ay vesy. Ka izange ny karamain'le sipa iambina azy. Maninona? Efa nilazainy tamiko. Ary marina nilazainy le pitsikilo fa manana orinasa maromaro izy. Sady mbola vao anokatra ray vaovao koa azy. Ka maninona le tsy raha resahako aminy dia miaraka miasa amin'ny orinasa vaovao sika rola. Vehila vely ty lasa dala sa miteniteny foana. Lasa dala hoana le ty? Ahoana no tadiavin'ilay karama varimasaka ka? Nga varimasaka ny karamany lava tsy vola be. Sady zany kio angely ty ny fanarahany. Ary la zany kio angely ty ohatra mevo tena fa ity sipy ty no anome any lahy fotsiny an'izany arenany zany e. Ila angely ty ho ataony tohatra fiakarana fotsiny e. Ila sy reny sy berger reny zao no mitovy fa saingy ila mandray vola kely fotsiny. Ka de mampitandrina ny lahy farany a. Fa raha vao tsy mamony vavady idiranay la raha alina. Te ho tafianay amin'ny fombanay la. Hitanay foana ny fomba idirana amin'ny tanàna io lesy a.
Zay fa maimaiky fa misy fotoana vonjeko fa tandremo ihany sao dia ny aina no manefa e. Inona ny ataoko amin'izany? Raha nianatra teraka mibaky ny zalahy aloha dia tsy ataoko fa raha ohatra nefa tsy manatateraka azy marina tsy maty eto dia zary feno atohatra an'ireo jiolahy maro be sady mirongorongo fedin'ireo. Ataoko ahoana ny filazan'izany amin'ny Sabina? Sa ilaza ampitandro filaminana dia ahoana? Dia inona ny lazaiko amin'ny zalahy? Hoe za koa namany dia izao nitetika efa nivadika. Ka raha tsy mino an'izany izy dia hopetsa miaraka amin'ny zalahy io koa. Tsy maintsy mitady vahaolana rery afa sy raha efa maly ve ny polisy tsy efa mety ho fantapatany koa ny zavatra hitrangy. Fa ino ty malasa fisainana be anao ohatran' io Christian? Misy olana nga? Tsy misy ka, tsy misy. Fa matetika ange izany mandifa fisainana lavitra rehefa tsy misy olona iresahany. Arono ahy e. Fa iza dia lehilahy niresaka taminao teo iny fa ohatran'ny tezitra be izany izy miresaka aminao. Tazako vetsy davarangana angenareo e. Namako iny ka. Namako Sakaiza Fahazaza iny. Niara-nianatra izay vonikely Rivo no anarany. Sady hevitra nataonay dia tsy nahatanty izy dia nisendoatra be. Efa toetrany ihany ny tratrevatrevy iny ka. Misy marina tokoa aloha ny karazan'olo ohatran'ireny. Tsy matady adevitra dia avy eo dia miakatra afo be. Misy aza ny sasany izany mefara mitotondro mihitsy rehefa miadevitra. Ilosako vitivity anga aloha ianao azafady e. Allô? Ie, za ihany tika. Misy ny mantako izao ianao Mademoiselle Sabina? Mba sopatra izany raha olona. Fa ahoana e? Dia tsy menatra kory ilay olona saika vady ihany mamangy amin'ny fahoriana amin'ny telefona dia avy eo milaza fa nambady hono izy fa aleo izay mifampitsotrana. Inona koa ny tomaninao amin'izany e? Aza kivy fa fomba fiainana izany. Tsy alohanao ve izao izy dia efa manambara ny tao am-ponto izay rehefa tafiditra lalina amin'ny fanambadiana izay vao manao ny ataony amin'ny fampirafisana sy ny fampijaliananao? Eny e, diso fanantenana kely fotsiny ihany no ny toetrany tsy mena mivadika. Natenaina mba ho namana saka manafo tokoa. Raha lehilahy ray ve nampitondra fahoriana sy aza asiana an'izany asiana olana izany fa ny ray manaraka mety mbola hitondra fifaliana ho anao nge. Zay izy avy eny tsy tidy izy mitotoreko batavy. Oay, fa nga efa ilona reo niaraka dia mampitomany anao ny fisarahanareo? Efa 3 taona izay niaraka. Ary efa vonona mihitsy fa hivady dia efa mambolana izy izao no tsy hitako tsony e. Nivadika tamin'ny fanekena fanambady olo-kafa ho. Darana ny azy. Tovavy sady tavy ny volona ohatranao izao ve raha dia apetrapetraka. Za indray ny ianao. Marina. Ay za izay tavy sy ny volony io e. Marina nge izany lazaiko anao izany. Na dia za vao nahitanao azy ange tena ozy aho hoe zany ka zana zavatra. Dia tena tsy aveniko aloha fa raiky petita aminao ahy. Fa noho ny tsy fitoviana fanana dia naleoko nangenina dia tianao aza. So mba mifavoazako izao koa sara ny nararotanao ry Christian. Tena zava-marina ange izany lazaiko izany. Tsy fihetseham-po mandalo fotsiny satria mino aho fa tsy kisendrasendra so fifankataitsaka izao fa tena efa voalahatra ny nahary. Efa niaina tantara-pitiavana maro ahy. Fa hafa ihany ny tamin'ity indray mitoraka ity. Hafa hoany? Tena tianao hatramin'ny voalohany ary vonina hiaraka aminao raha sitrako. Ka asianao raha mba za koa aloha tianao e. Kanefa tsara raha mifampidinika misimisy kokoa sika mba tsy isian'ny olana indray andro. Tsy maninona ka. Matahotra sao dia voadona fandroana indray e. Zay ary ny alary Christian.
totsy ny tanjona niriny lala ty tena ohatry ny manofy fa ela aloha ny tsapako fa tena taramiko sipo fa ny andry aho fotsiny dia ahoana indray aloha zany ndrala nafika raly tsy afaka iresokombakomba midrala reny ntsony afa ampy zay ampolesinao azy lasa zay raha ilaza ny Sabina n'izao toe-javatra zao a dia miampangatena fa anisan'indray tetika tamin'ny jiolahy ihany aloha rangazakainy izay hitranga za koa efa vonina ny fiarovatena rehetra so ihany fa matory be Sabina no nilozako ny tsirikiraka ty amin'ny toby alalako ny tena tetika ry zalahy raso aloha hainona fa efa manomboka ny fibaikona rehetra voareko mibaiko dia izany mero lalana fa mbola izara ny fidina ry zareo avy eo za eny fa efa mandahatra dia mandahatra ka eno tsara ry zalahy anafika an'le tanàna omaly any sika ka izao indray ny tetika mananika ny tamboho amina tohatra aloha sika dia avy eo mena ny alika ny ena misy pozina mahafaty haingana mihitsy io pozina io fa avy dia mitsipatsipaka ny alika vao mahatelo azy afaka 5 minitra monja dia vao tafiditra ao an-tanàna sika dia ny sasany mamomba vady zay io ihany koa moa mora nitsiratsika avy eo ny sasany mandady mamonja ny varavara amina sy mifefenana rehetra dia samy manao zay tetika rehetra fahatsika mandosotra sy miditra sy mipatana entanao asa raha mazava lisana zay ny tadiaviko fa dia aleo tonga dia ody mana tena ny hidi-potsiny zany izy fa hoe hovoako ny varavarana very lah idiko aloha ny alika dia andrasako tafiditra tsara ary zareo dia vako amin'izay alika efa tsara baiko ireo ve ihinanena misy pozina za sy ny alika zany no ady veriseran'ireo any alina ao aloha andiaingana sao dia izy indray ny tonga alohany andao amin'izay ry zalahy mbola tsy eo ny alika fa asana mbola matory angambana amin'ireny ka zao le sipa sy kristiano samborona voalohany vao mitona ny fananana zay no tsy voalazako tany an-tanàna zareo aloha ny samborona ka raha vao mitady anohatra tonga dia taperiny ainy indrindrindra moa fa le bahany tsy mena mivadika iny avy hatrany dia votaony aminy azo lisany rehefa azo baboro zareo dia zay vao miditra amin'ny fandrobana ny entana sy ny fanokafana ny kofra misy ny vola sy ny volamena rehetra zay rehefa re tonga metsika daholo le motana maka toerana iny fa manipinyena asa fa lakatra ny tohatra firony izy zany 4 5 6 7 labe zao tsy koaly itsy zany ay toko moa ny sasany mbola miandra ny vavahady ny fo ary aloha avoaka amin'izay ny alika reny ny alika ary taiza ary reo tonga dia tifiry le ty marina tsy ho faty ny alika eto ry zalahy reo tonga dia tifirina zay mivoaka eo koa ny mpiambina dia tonga dia asio fitaiko koa ny aminy fa inona zany ry lanitro tobasy inona zany Andriamanitro tena misy manafika ny tanàna ary to efa miady aminy koa Kristian nefa be no vitsy ve marina tsy fatiny eo io aleo aloha iantso polisy allo ary saika nahery any le raha kritiva lavy tamin'ny vodibasy any tamin'ny farany ka
Ay zary le piasa sasany fa leo aloha vitaina le sabinina iny. Vezasako le ty zany. Leo mihitsy tarihina ka rehefa tafiditra kay zalahy fa zany navelany hiady tamin'le raha krity teto. Ndraso aloha tsy rena hoe nakaiza le sipa. Io eny fa miafina ao ambadiky ny rideau. Zao koa dia tsy ho hita mihitsy izy. Vendrana. Leo rangahy tonga dia tairina. Aza mihetsika ianao Ramatokely raha tsy te-hitsidraka ohatran'ny tsy namanao itsy a. Aza mihetsika wa. Fa manino Christian? Fa izy nareo no manao saratava ohatran'io e. Vonjeo! Kombony no vava sao dia ahitan-doza. Ino tatazo? Ay! Ary raha mbola manontany eo ny vava dia fitaiko ny tantara fa tandremo ny tena. Tsy misomonga mihitsy ny aty. Ka mazava zany sa tsy mazava? Mazava. Tsy reko zany fa ataovy mafy ry tia. Mazava sa tsy mazava? Mazava re tompoko. Ka izary misy ny vola rehetra sy ny faratsy ny firavaka. Fantatray nefa misy an'izany ato an-trano fa aiza daholo reny. Ary toa tsy mamaly. Sa teo faty tena? Manisa telo a. Atoroy aingana dia vao. Isa! Roa! Ato re tompoko. Aize! Ato. Dia vao a, vao. Sa marenina koa dia ataoko mafy be eo amin'ny sofina. Ka efa hoe vago fa mila fotoana kely ange. Ary aingany e, aingany. Reo are. Reo ny remby. Rovy dolo zalahy, tonga dia rovy. Ary aleo amin'izay zay andositra fa efa tafavoaka daholo zalahy ka sao dia lozany eto a. Aza mihetsika raha tsy teo faty. Apetra amin'ny tany baziny. Polisy marina. Efa babo daholo ny namany lahy rehetra izay mivoaka tao dia voaroky. Babo? Ialahy sisa tavela eto ka tiany lahy koa ny ho velona sa ho faty. Apetra amin'ny baziny. Apetraka amin'ny ahoana e? Tsy misy milavo lefony zany eto rangahy ty a. Inona anjaranao? Ino tata? Tena saika ratsy iny, tsy nisy nanina vela izany. Efa vonona ny aty commissaire. Tsy misy maninona ka. Namany zalahy rehetra koa nefa anaty fiara daholo e. Fa izy io e. Andraso aloha esoriko ny sarona tavany. Esoro tokoa e. Marina tsy efa hitako le zalahy ty. Marina ve? Tena ny ekipan-dra tokamasy ihany zany reto e. Jereo zao tony le sarina masy tokana le tony le fampeta le ataony amin'ny andron'le olona vonoiny. Jereo reto tato am-posiny. Ary tena tia mihitsy zany le sondra tokamaso le mbola any am-ponja. Ka inona fa efa lava ihany zany izy ioko. Arona Ramatokely. Tena mpiambina ny tanànareo ve ilay voafatotra sa namany koa? Mpiambina ny tanàna kio ka. Marina aloha fa tena mbola anatin'ny fatairana mafy ianao fa jereo tsara aloha ny endriky ty tovolahy ty koa. Sao dia mba efa hitanao ny odiody teto amin'ny tanàna io. Andriamanitro. Tsy hoe le ndesaka tamin'ny Christian kio. Dia ho piraitsy-kombakomba amin'ireo koa ve izy? Dia inona ary no lasaiko? Renao ve mifanontaniako sa ahoany? Mbola tsy nahita an'io aka. Mampangovotra fotsiny mahita azy mitsirary eo nefa izy ohatran'ny romotra mihitsy. Aza matahotra fa tsy anaikitra anao tsony io e. Dia misaotra indrindra re tompoko tonga haingana fa ratsy zany efa tsy velona tsony koa zay e. Tsy misy isaoranao re zany fa asanay e. Ianao aza no isaoranay ihany koa satria nampandrehanay aingana nafahanay na mamongotra ny asanjolahy takantony. Marina zany commissaire. Efa tsy maninona tsony koa le mpiandry tanàna fa efa mitsotra eo an'efitrano e. Ka tsy aleo ve manaiky amin'izay tsika commissaire? Eny dia zay zany fa atsika ny manaraka any amin'ny fanadihadiana any amin'ny birao e. Velominareo e. Dia fa batao io maty zalahy. Ataovy anaty labasy io. Fitra ihany. Maty zany trivo. Dia misaotra anao Andriamanitra fa mety ho faty koa nefa
nitsitra teo raha mbola niaraka tamindry zareo tena maty nisondra tateraka ilay namako tsy olazaiko na amin'iza zay fiainana rehetra ny arahako taminy fa mahamenatra sady manala-baraka ka mila miresaka aminao ary Christian avia taoko aketo ary maninona ohatran'ny tesitra be ianao satria efa tsy maninona angambo ianao zao ka sady manisy fanafodiny lohanao ny valimo fanontaniako hitako ny endriky lehibe any Jula teo hitanao fantatrao angaly izy ka tsy ny lehilahy iny ve le ny fanazava taminao ankeo lavidavitra aza ny natazanako azy avy any an-davarangana dia tadidiko tsara ny endry fa iny mihitsy le olona losy ty marina andainga sa hipapoka afaka miteny ange aho hoe tsy izy iny hoe mety olona mitovy fotsiny kanefa aleo ranga olazaina ny marina zay mitranga eo dia mitranga ary manino ianao tsy miteny matoa ianao tsy mamaly ny fanontaniako dia tena namandreny Jula reny mihitsy ka tsaratsara aminao no mandao an'ity trano ity zao kehitriny zao fa tsy hitana Jula atao trano koa ka raha Jula dia maninona tsy nilazainao tamin'ny polisy teo ka tsy rarahanao ny antony fa mandehana ka tsy mba mahazo manazava kosa ve zahay ka fanazavana no ndrasako fa lozanao mianahana fotsiny eo ka tsy zany fa izao zay tantarako zay ny marina rehetra saika mandrika anao ary dia lainga avokoa reny sito mahery reny satria ahafahako maka ny fahatokisanao na dia amin'ny fotoana foimonjy aza tsy tokony an'io no nisy an'iny fandrom-bany iny fa 3 andro monjy atao riny nahampinamana antsika saingy raha vao nahitanao dia tianao ka tsy tia hampijaly anao ka dia tsy novahako ny varavarana hafahany bandy rehetra miditra ao maly dia iny tonga teo iny rivo tezitra be tamiko tsy lainga ny fitiavako anao fa tena farany marina indrindra tsy manometsiny ianao nefa raha tezitra amiko toy izao ianao tao reny nahitanao anay sy rivo ny resaka marina ianao fa tena namany rivo ary tsy ho lahy mihitsy ka aleo angorona nintako dia andao anao fa zaratra tsy nindrofon'ny polisy asa malahelo fa tsy mendrika anao ko ny toerana misy ahy ny any angatahako aminao dia ny famelana mangina ianao ry Christian aiza moa no lalako io zany ny tantaranao zany ny lako fanazavana avy aminao tsoroko aminao nefa fa tena nanamaivana fahoriako ny fotoana fonjanonanao tato amiko ary ny fitiavako anao ny rovaka anao teto maso amin'ny polisy dia mamela avy ianao mamela anao ary mangavanao mba hijanona hiaraka amiko eto mandrapahafaty amin'ny raha tianao dia tsy mampaninona anao ve ny anambady ana dia zany aza ny tsy fitovianao amintsika zange mahantra hoany ianao anie olona mikaramy miasa tsoroko aminao nefa fa tsy niarena amiko ninona fa ny fanama olona ny olona misaotranao amin'izany teny mam'izany tena anjara tsy atoko angamba ny araka ry Sabina ianao mihitsy natolotry ny tompo famonjena ahy sofa nisy ve ny tsy fananako iny nalalako anao ny fanapaha-kevitra ao ny nampiona-tsika ny fanapaha-kevitra ao farany no antoko ny fahasambarantsika ary matory ary aloha fa nisoma ny maninona eo ty ratranao ty aloha atsoko mihitsy ny dokotera jeranao amin'ioka saotranao ary tompo fa navotanao avotra ihany amarina farana teo ary ilay tantara no soratany Randriana Arvelo Marcelin tantara indray miseho nampitondray ny lohateny hoe fanapaha-kevitra farany novelominy Ary Arsène Arliva Patrice ary Régis
Tovorazana mamonzy no nikatiny sehatra teknika, Very David Rasomanana no nanatotosy.